vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba nanisik ampunyang palay aminiran izany anaranao fitahina ny anarako ina zavatra nataony tompo tamin'ny fitahina nataony Jesosy tamiko zany a tamin'ny zoma hariva zany tana kilanty tena manaitaina be mihitsy ny tena tsy maray zavatra mihitsy tsy maray zavatra ny tananao anankiray dia zao no teneniko hoe raha zany hoa za tsy manaiky an'izany fa za ve olona efa mivavaka dia hofatorany dia volany famisaviana sy an'izany fa tsy manaiky an'izany a dia tamin'ny maraina zany nandeha mbola marary be izy nandeha teto dia fananiko mihitsy hoe tsy troko amin'ilay tamin'ny maraina teo fananiko mihitsy hoe tsy troko amin'ity tanako marary ty ty zanako ty tsy troko dia rony avy eo dia heniko mihitsy hoe marary le izy dia mipetraka teo am-pitoerana teo dia sady mivavaka mangataka amin'ny rahan'i Jesosy hoe Jesosy eo trano ty tanako ty fa hitanao fa za ry am-pianakaviana ny zavatra ny asa mandrarako tsy maintsy ataoko dia mivavaka teo dia rehefa mananga tanana dia fananiko mihitsy ty tanako ilanty ny atsangako dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena heniko mihitsy hoe tsy mahatsapa manaitaina mihitsy azy zao nefa teo ngolongolo be tanako rehetrarehetra io dia fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena lehibe izy ary tena masina za zany rehefa tonga eto tsy mijery hoe ry olona fantatro ry ohatr'izao fa i Jesosy eo ambony na ty na paster ety ambony ety aza fantako fotsiny hoe ihany zany teny zany fa tsy mijery an'izany fa Jesosy ny ana jereko ambony tafo hoe io Jesosy amahita ary za rehefa tonga eto amin'ity toerany ty dia zao foana ny ataoko hoe matoa tonga eto tsy maintsy misy zavatra ataon'i Jesosy mandritra ny herinandro io tsy aloha zay misy an'izany tsy misakafo ny hariva mangataka ny anabavy vadiko isaky ny hariva fa zao zay etoko hatramin'ny tena joroko hoe mivavaka hanompo an'Andriamanitra fa tena voninahitra an'i Jesosy fa tsy foty zany volana ataovy aleluia mamy afaka le tananao sitany Pascaline ny anarana ina zavatra nataony tompo zavatra nataony tompo tamiko zany dia fanasitranana sy ny famonjena ny akonako voninahitra moa zany ho an'Andriamanitra rery any ny joroko vavolombelona eto fanarary raha misy olona mahita anahy angamba dia tsy ohatr'izao ny abeako fa tena ngeza be mihitsy dia nisy rano taizany le izy atao mikiboko nisy rano dia nivatako rehetra dia ny foko zany nanao radio dia ngeza be le fo dia hoe manary maniavokavoka mihitsy zany dia hoe reraka be zany le fo izy ny dokotera dia niditra hôpitaly mihitsy moa zay tamin'izay dia niantso ny paster Ertina tamin'izay hoe paster misy rano aza dia eto mambavaka dia ozy paster hoe allo izy izy miditra hôpitaly aloha dia asorina le rano dia rehefa avy eo izy mivavaka tsara dia tany amin'ny hôpitaly moa dia nijerena ny tension dia niakatra be dia ny fo koa le natao radio dia ngeza be dia za sepitra be zany dia nitazominy tany amin'ny hôpitaly dia tany amin'ny hôpitaly aza mivavaka tena hoe zaho Jesosy tsy hijanona eto zany satria raha mahita le marary eo amin'ny hôpitaly aza dia tena mampalahelo daholo le marary eo amin'ny hôpitaly za koa nefa ny zanako mbola kely mbola herintaona latsaka dia za nefa tsy mahazo mampinono koa amin'ilay fanafodiny natao aminahy zany dia za zany zay Jesosy zaho tsy hijanona ela eto amin'ity hôpitaly ity zany fa za zanakao fa za tsy hijanona ela eto zany dia nandalo tamin'ny paster Serge dia nangatabavaka taminazy dozy paster Serge hoe tsy maharitra ela eto zany ianao ozy izy dia niraisiko ampinono zany teny paster Serge zany hoe tsy hijanona ela eto zany
satria zanako any an-trano mbola kely zay sahirana be amin'ny tsisy miandry ahy zany any hôpitaly nivadiko tsy miasa amin'ilay miandry anahy foana dia tonga moa zany ny atalata dia niteny tamin'ilay dokotera satria manao analyse zay a dia manao écho dia le analyse zany lafo be dia hoe ngava tsy mety raha atao any aminao ity dia mety ozy izy dia nandeha naka rendez-vous tany aminao ity dia herinandro tao aoriana le nidirako hôpitaly zany a zay vao afaka manao analyse any aminao ity dia mivavaka zany toy zay hoe jesosy omety olo-tsainao a za hiteny amin'reto dokotera reto andeha ody a dia miteny tamin'ilay dokotera moa zany atalata maraina dia enao izy izy mbola tsy afaka mody a fa mbola manao an'ilay analyse a dia le valile ko satria ozy izy mifonao hoe fa reraka dia tsy dia miasa ntsony a dia mila toanana fanafody ozy izy miara-miasa mifonao zany dia ozy izy hoe zany miteny dokotera fa tsy teninao zany jesosy fa teny dokotera zany dia avy eo moa zany atalata marainy talata tondro paster sesa le tonga tany dia alarobia maraina zany tsy napozinay zany vita ny visite dia ozy izy le dokotera hoe mody aloha ianao asiteka mafo any tompo dia vadiko raha tsy nafantatra zany satria izy nandeha voaka nanatitra an'ilay zanako nanatitra sakafo atoandro dia mody aloha izy ianao a dia ataovy le analyse a dia ataovy le écho a dia eto aty valiny dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa le dokotera zany tena napatahotra anahy mihitsy tamin'ilay valina analyse voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana fa tonga tany tsisy nininona valina analyse a tsy niditra hôpitaly tsy niditra ntsony tsisy nininona lefa valina izy tsisy nininona nefa le dokotera nampitahotra anao mihitsy nampitahotra anahy mihitsy izy dia nany olona se nitsidika anara dia niteneniko azany aretiko zany dia kivy daholo hoe votony fo dia sarina ny avokavoka dia tena ratsy be nke zany aretinao zany fa zany indray dia ozy izy hoe jesosy hainao ny manasitra anahy hainao ny manasaka anahy fa betsaka ny olona nijoro vavolombelona le fijoroany vavolombelona pastery Timoty iny tena niraisiko iny hoe pastery hainao natao tamin'ny pastery Timoty hainao atao amiko zany toba aleluia dia voninahitra moa an'Andriamanitra fa hatramin'izao a milamina tsara ny fahasalamako a fa le vatana zany miala daholo le rano a dia zao ny tena vatako normal hatramin'izay dia faharoa moa nanafan'Andriamanitra namonjen'Andriamanitra ny akonako a ny vadiko moa zany a vao fatotra tao anaty fifohana rongony dia 20 taona zay satria 17 taona izy 20 taona nanana rongony dia voninahitra moa an'Andriamanitra fa mivavaka tato izy a tsy natao délivrance tsy natao ninena fa tonga dia afaka ataovy aleluia zany dia zao izy zao fa lasa mivavaka ato zay menakavy kely a efa ato zay menakavy kely dia isaorana an'Andriamanitra lehibe zany Madame Nasmine ny zavatra nataony tompo zavatra nataony tompo anazy zany a voninahitra aloha anazy rery any a fa taona maro tena taona maro zany mpiteny devolo ny fiainanay ny tokantranonay a ny vola manangana zay mividy tômôbila mividy moto sy mba potika satria mbola voafatotra tanaty fijangajangana mivadiko tamin'izany fotoana zany ny tokantrano zany zay vidiana ohatrany tsy hita hoe manahoana ny vola tsy hita hoe tena misy zavatra mitsangana nefa ohatrany rava foana dia tao anatin'izany zany za rehefa nitena nandeha tety fiangonana ary izy ara ny tena misy hoe enao ohatra makorely fiangonana miova fiangonana to za jesosy ny dedako satria za tany ampanompo sampy ary nitety amin'izay rehetrarehetra ny dedaviko nefa tsy nahita an'izay fahasambarana fa vola fotsiny lany fa nefa tonga tato a nafantatra amin'ny famarinana ny zavatra rehetrarehetra dia tena ozy hoe ato misy anahy jesosy a hijanona ato ahako a satria tato na mivano eo fiainana tato na mivano ny zavatra rehetrarehetra nahazo ato ao anatin'ny arety koa tsy mba manana fandeferana zany a tanatin'ny fiainako satria tany amin'ny fahazazana zany dia efa potika amin'ny fiainako a tsy mba nanana zany ray aman-dren'izany fa ny olona nitaiza dia tao anatin'izany zany nitsiry ny areti-po dia rehefa na hoe andeha mba hanambady kanjo zany zavatra niseho vao maika tena hoe zao ve le tokantrano fa tena tsy kivy afa oza hoe nitety tany amin'ny zavatra nyzao tontolo zao a tsy nahita tany a dia oza hoe jesosy aizany misy anao aizany tena misy anao dia nidedaviko dia tato nahitako hoe ato sisy jesosy a dia tamin'izany fotoana zany a tena nikavina manao zay mampietsiketsy hoe mba hitiavan'le vadiko a zany a natao daholo na lokomena
ny zavatra rehetra rehefa zavatra toy zao fa satria mba misy koa fampianarana tany amin'ilay fiangonana manao venao mba tsara tsy faotana mihetsiketsika maninona dia nefa ta anatin'ny teleny teny vita amin'izany a dia tao misokatra sy nandona amin'ny foko hoe ve Jesosy tsy dia zany loatra ny fa le atao anatiko no mila amboarina dia teo amin'izay nanova ny fiainako nanova ny fietsiko nanova ny fiteniko marina fa mbola tsy tena tanteraka fa tato nanamboarany Jesosy tsikelikely nanitsana ny zavatra rehetrarehetra fa na inona ny zavatra niseho miditra ao an-trano dia miady foana izay vady mifanjatsa dia za herinao zany Jesosy herinao zany teny zany ianao mahenao zany fa tsy maintsy voavonjy ny ankonako tsy maintsy tafita zay reo zavatra nalainy devolo mpiteny devolo dia tsy maintsy ho tonga amin'ny tokantranonay tamin'ny volana marsa iny vadiko io zany tao anatin'ny fahafambaraka aloha nisy vehivavy niaraka taminy fampitabataba tao anaty tokantranoko dia nanao vava mihitsy tonga tao le vehivavy tonga tao satria nitady anazy dia rehefa mitady anazy dia ohatrany hoe zokony tedaviny ka tsy le zokony kay fa izy za tsy nahafantatra fa izy napetsoko hoe misy olona mitady anao ao mitady any zokonao dia niresaka tany zany zareo nifandonandona tany dia rehefa tonga tao an-trano dia raikitra ny fanazavahan'izy roa dia za moa nangina satria fatany tamin'izany fotoa zany hoe ty vadiko ty tena masamamono tena manana foratsy dia niteny izy zany hoe tsy fantatra o marina ozy izy io vadiko io fa raha io mamono anao angamany dia tao anatin'izay nefa le vavy ohatrany hoe izy tompombady dia za zany Jesosy amboary ny foko fa zao ny zava-misy fa tsisy resy zany eto fa ianao no manjaka ato amin'ity tokantrano ity fa raha maha-olombelona ny nofo dia tena hoe tsy ho zaka zany hoe raha vavy zany miditra ao anaty tokantranonao miady aminao mifantahatra aminao hoe zany tena tompony sy zany tena ohatr'izao sy zotrany izy ny tena mandahatra amin'ny fiainan'izy roa tany zany entiny ao atokantranoko rehefa namaly nefa dia ozy izy potehako ozy izy io za tsy mirarahany zany fa potehako ianao ozy izy ary hoentiko any amin'ny tribonaly dia ozy mantsy azy hoe za manaraka raha ohatra zay mifantatrao fa mety dia raha za matahotra higadra indray ozy izy fa ataoko aiza ny zanako fa sady tsy ahy ozy izy ny tsy anao dia ozy izy hoe manana ny tomponao ianao za koa manana ny tompoko zay ataonao azy eo dia atao fa za koa manana an'Andriamanitra dia lasa izy mivoaka na sainanody dia tao anatin'izany za ozy izy tsy ody fa za ozy tsy matory ato io tsy matory ato io matsy le vadiko fa avoay eo io avoay tsy miara matory amintsika ato zany dia namena fre moa zany izy hoe ianao mandeha miresaka aminazy zany dia avoay ihany io dia lasa izy dia za tao anatin'izany fotoa zany tena nitolona hoe Jesosy aheninao zany feo zany tsy manaiky resy zany fa ianao nanakana ianao nanavitra amin'ny fiainako tsy manaiky resy zany potehany devolo zany ny akonako fa ianao mahita anao mahafantatra amin'ny fanompoko anao dia etaeta tao anatin'izay fotoana maharoapolo taona lasa zay ianao mahita tao aorianan'izay dia lasa le vavy za zany niteny anazy mibeba ianao teny vava fa za niteny devolo zany tena misy zavatra zany tao anatin'izay ilarobe midira le vavy tao iny voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy ho amo fa tsy ny sakafo izy ny andro ny alina iny 3 andro sady tsy nisotro ranony tsy mihinan-kaniny tezitra sananao iny tena mibebaka ary tao anatin'izay fibebana zay dia zay sy ny zanako zany taitra foana tsy hinan-kanina verina efa ela ny nanako-hanina ozy izy fa alao ozy izy fona amin'i Jesosy hibebaka amin'ny zavatra atao haleloia mafy maha-olombelona moa 3 andro tsy mihinana zany nefa ny olona maranily zany manana vatana tena hoe tsy mazaka angamba toka tsy hoe tsy mazaka hoe tsy mihinana angamba raha hoe amin'zareo fa rehefa tonga rehefa tao vita zay fifadikan'izay 3 andro dia nanompo teto zay za koa dia izy dia tao anatin'izay herinandro inan'izay le devolo le asa mifamosavina nomboka nanao krisy sabata zay tonga teto nandeha tany amin'le nitareany taty le mivadiko dia za ozy izy ody fa marary ohatra misy marary dia nividianana an'ilay fanafody nify zany satria ohatra maha-olombelona hoe tsy havita hivavaka zany fa ody Jesosy aloha zany alana le fanaitainana aloha dia lasa mividy an'le ino le menamena kely fanafody nify reny dia namena anazy kay tsy hohanina izy tonga tany an-trano zay ny raha mivavaka za mikenikenina mandeha metsena izy manao krisy be amin'le devoly
15 izy roneny no any ampiangonana fa misy tsy mazava sady mibataly le beboly lasy zay tonga dia naka taxi naka aty dia niasana teto izy niaraka ny atseny devoly teo moa zay mivady dia izy paster asana famisaviana izy paster ertiny satria mbola tratranay teto izy fa tena mila mandrosonareo dia tao anatin'izany fotoana zany tena saika ho ataony malemy saika ho ataony lasadala fa za zany tena nitolona teto tonga teto foana napetraka teto tsy aloha teto izy niasana izy tsy mahavita mitsangana fa orona mandritra zay 3 andro zay tsy natory fa miady aina izy miady efa mifahafatesana fa za zany tena hoe vavaka amin'ny andro alina reraka ihany nofo dia matory kely fa izy zany ao mijerenay matory zany tena hoe hofaty azy zany tena hofaty zany fa tsy raharahin'ny ankonako dia ohatra nitaitra tampoka indray dia lasa indray ao mivavaka fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena sitrana tena sitrana izy sitrana izy zao le olona saika teo mba voana fahafatesana sitrana tanteraka teka mafo any Jesosy tena fiasan'Andriamanitra zany satria misy raha misy nana mivotony nify dia nana avy any zao izy sitrana somatsara satria na izy ara tsy afaka niteny fa nidinidy devoly mihitsy mivavany tsy afaka ninakana na rano ohatran'iny arany miditra ao ambavany dia tena mikaikaina tena mikaikaina fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tena teraina izy fa tena mahay zavatra tsy takatry ny saina tena tsy takatry ny saina ny zavatra dia misaotra satria tao anatin'izany 20 taona mahery zany nitolomako ny vadiko fa efa le mahazo teny eto hoe tony mifonareo fa entika ivadina zao ay ambanolo mitsangana kely aiza rahalahy zany teka mafika ho an'ny tompo mandroso rahalahy mandroso aty mba zao rahalahy mahafinaritra tsara mijery azy sitrana ianao tena sitrana marina dolo resaka iramato teo marina tena marina ka voninahitra ho an'Andriamanitra ny olona tena tao anaty fahadalana no ampiasain'Andriamanitra ihany koa ho fitaovana mitahiny tomponareo vady dia tomofa soavana dia tao anatin'ireny fampitehana fanananay ireny dia mba nanangom-bola mihitsy zay taloha fa tena ohatran'ny ravarava fa ty tamin'ny taona tany amin'ny collégium iny fisandratana ny fiainanareo dia iova dia tao anatin'izany dia navita nanangom-bola zay zao naverin'i Jesosy daholo ny zavatra potika tamin'ny herinandro izy zay mividy moto etsy ampitetsy dia tena hoe misaotra ny tompo hoe tena nomeny tompo tsikelikely honeran'ny tompo ny zavatra simba rehetrarehetra sy potika dia ho anazy ny voninahitra dia makasitraka anazy ataovy aleloia mafy tahi tomponareo vady hitonga trano ny fitahina sy ho fahasoavana anabavy vololona no manana fijoroana vavolombelona mahakasika fanasitranana ahoana sy ahoana ny inona le zavatra tena nazo anao malemy ambony kobana zao malemy tsy tafatsangana ambony kobana zany inona zany fandrina ambony fandrina tsy tafatsangana mihitsy aho mitsangana tsy mihinan-kanina dia malemy tena malemy dia raha foana tazany migaga dia mirika tao kara ty ohatra misotro dia mirirana fa tsy afaka dia mirirana fa tsy afaka any na mipetraka koa raha tsy afaka mipetraka tsy afaka mipetraka za tena malemy eka dia zazahira zany izy mianaka hoe ndao entinay any amin'ny pasteranay mihitsy nambarany fa tsy lasa izy ty dia reo fa ela be mpihiny taty dia mamanao mamako ndraiky raha vaviko jiaby atany eka dia nindesiny zao zay navy iny tonga dia efa nindesiny taty zao anao io zany tany mahajanga tamin'izay narazay tany zao narary voalohany dia efa tsy hitany-draha miseko tsony zany zay natao dia nikahiny mamako ndraiky iny andeha tany dia rotokom-bola nareo tany jereny tsisy fivoahana mihitsy zao dia nambarany hoe ndao ndesiko amin'ny pasterana ihany nambarany mamako fa tsy haiko tsony raha atao an'ity fa lany fanahy zao nambarany dia nandeha taty dia vao tonga zay dia nakareraka kely tsainga aloha tantanàna dia ndesiny taty za dia vao mipetraha amin'ny pastera tanana zao iny dia ohatra ny zavatra misokatra zany fiainako dia miboaka biby kely amin'izay zao olitra mihitsy miboaka nakay olitra velona reny dia tena henoko misy manao le biby manaikitra ohatr'izao mihitsy amin'ny taovako
rehefa misasa zao dia tena fitsorana ohatrao mihitsy le bibikely tena bibikely dia tafaky ny raha zany ohatra mba misy mivoaka zany le biby dia ohatra mba nahazo azy hery zany zao dia tsy maintsy isaka talata zao zany andesin'izay ao aty foany eka le manao délivrance ao dia sabasy mandra-pandehanao izy mamako tsy maintsy mandeha any foana antsika isaka talata vava dia zao le izy zany visa zany efa matanjaka za io alleluia tao anatin'ny firy volana no namparary anao 3 mois zay 3 mois dia ahoana ny andohan'le aretina voalohany nagatsika be zaho dia nasian'ireo rano mangotraka amin'ny tavoangy jusqu'à amin'ny lamosiko jiaby any tsy votika hafanana mihitsy zao manitsy may miovitroritra be za ambony kobana eo tena tsy zay netomboany voalohany dia ino nitarika anao ny analemy nitarika zao analemy dia tsisy fotoana aveo hoe nandeha tamina dokotera nareo nandeha dokotera foana zay nandritra zay 3 mois zay tsisy fiovana mihitsy tena tsisy fiovana ino ny filazan'ny dokotera sa tsy fantatro dokotera fatigue générale nambara fatigue générale natao nefa reny ampola bivable re calcium maro vitamine ino tsisy fiovana mihitsy zao fa dia malemy tena malemy zaho fa tsy mihinan-kanina fa yaourt ndraiky ronono velona iny zao migiah mpandrabezinanakany fa zany mihitsy tsy afaka minafa manao karaty dia efa tsy mahina-kanina koa tsy mihinan-kanina sabeda iny natao malemy be dia araraka karaha ito tsy ary amin'ny alina matory sa tsy matory tamin'izay za tsy mahita tory mihitsy zany ary tsy nieritseritra hoe mba nandeha tampitaiza olona reny tantarabe tsy anao ndraika tsy nandeha tam'ireny tsy zay fa nozon'ny dadilahindreo mihitsy hoe aza metehitra amin'ny azo boboka nambara raha ohatra marary rehefa tsy hitrany dokotera dia tsy mba nandeha tam'ireny dia nionona tamin'ny dokotera ta dia ninona fanafody sy piqure ta dia tsisy fiovana mihitsy dia iny amin'izay no natao anao nakazy tany mahajanga tany ahoana ny fijerinao azy tamin'izy tao mahajanga zay zany tamin'le voatonga tany izy zay sy mamanay dia izy zany ohatrany hoe zay zany voatonga mihitsy dia izy hoe ohatrany hafahafa ho izy io mama dia efa ahoana izy mamanay dia izy zany tamin'izay voatonga ohatrany fotsifotsy be zany dia ohatrany hoe voto be zany ny vatany tamin'izay voatonga iny jereko ny tongony ohatrany keza be mihitsy dia nefa ny voatonga indray andro zay dia ohatrany miverina amin'olona no tena nretraretra dia hoe inona zanao mahatonga zao mihitsy amin'ny mama dia tsy hay mihitsy izy fa tsika moa ty eo ampitsabona ao izy izy fa alao aloha jerena mihitsy fandehany hoe ahoana dia nijanona nitsabona napetrareo tapabolana tany roa tokom-bolana zay ny tany tsy misy fiovana ohatrany hoe tsy tany mihitsy zany zay tena marina tamin'le izy dia hoe ahoana fanapahan-kevitra ao andao tsika andeha hiakatra ny Antananarivo dia izy niteny alao aloha tsaratsara mihitsy dia ateo dia dia izy miteny aloha tsaratsara vao maika nefa izy marary be dia farany dia izy hoe andray décision ao izy andeha dia rehefa niteny an'izay izy dia ohatrany maivamaivana dia ohatrany hoe tonga dia lasa zay dia tonga dia nentina tatepenina ovina izy nanomboka tonga taty voalohany volana oktobra zay ny tonga taty oktobra zany hoe voaray volana mahery kely ta zay voalondohan'ny oktobra roa volana nytiny nahatongavanareo dia impiry ny vavahana taty no nanomboka nisy fiovana teo amin'ny ray volana latsaka teo satria zany le izy efa hitako efa ela mihitsy dia le biby zany tena hitako dia impiry nametra tanana tatenao no nivoaka reo biby reo vao indray mandeha vao indray mandeha ny vavahany dia tena misy olitra nivoaka misy olitra miboaka mihitsy zao dia misy biby miboaka olitra anao ihany matsapalisa nareo koa mahita an'izay olitra izy indray zany zaho zany aty mipetraka dia le sandroany ay anao tsy nahita le vavahana azy taty le sandroko ny laza ho avy eo ny any fa manao fana examen aty izy ay fa ianao tsy nahita le tsy nitondra azy taty fa le zandrinao no nitondra azy taty dia olitra velona reny mandeha dia tena dia mivoaka tany asanatrena fivaviana ve tsana fivoana dia tena eninao manao an'izao mihitsy letika manaikitra be karanty mihinana ny anatin'ny kibo amin'ny mahavavy anakay ndraiky eo dia velona mihitsy izy io velona le olitra dia le izy le manaikitra anao tena raha iny dia aveo mangididy be dia ila rombotra mihitsy any zaho manao anazy karaha ty dia mangiry fily be bokeo dia
rehefa isaky teteko za mandeha dosy de ataoko karaha ty le bibikely de zao izao fa tsisy tsony mbô be da be mihitsy izy tena maro atao karaha ty de maro mihitsy miboakaboaka ao de enao isaky ny vavahana iny de miatsara alleloia de tany any ireo biby reny nivoaka sa hoe tamin'nisy amin'ny taovako iny foana eo inona no mety natonga an'izay aretandreo de tsy haiko mihitsy pasteur zara mba gaga zara tamin'ny voalohany vao nahita an'le biby sy le izy le maninaky tafitomany amin'ny dosy de ty ve aretin-janahatra zavatra nataon'olombelona ve ho aty sa karakory tafitomany mihitsy amin'ny dosy de nambarandrimamy hoe anao tonga teto zany tonga de efa najanona fanafody jiaby fa tsy tonga de efa tonga de hoe fivavahana fotsiny tonga de vao mivavahana indray mandeha tonga de nivoaka amin'izay reo biby sy boaka le biby eo nambarany zandriko reo hoe rehefa misy satria tato jiaby nanasitrana anay nambarany vajanony aza mihinana nitsy fa rehefa era amin'ny pasteur de pasteur foana de najanona jiaby le fanafody de fa pasteur foana nanao anazy de nanomboka niatsara za zao fa matanjaka alleluia efa andeha ijotso mazinga za de za any koa za manohy ny fivavahana de nareo fianakaviana nahita an'izay fanasitranany sy mamanareo sa mbola velona firy taona efa efatra mivalopolo taona izy zao fa mbola matanjaka izy mandeha mivavaka aty foana isaka sabaty alleluia de hita ny fianakaviana hoe reo zavatra nivoakany le olona nipetrahanareo ta zany mamanao sy ny ravavinao nahita an'ireo biby reo voka teo fa manaraka izy ngamba hoetsintsika eto satria ny rahavavy moa zany manana ny tokantranony de tsy nahita an'le ho avy eo mihitsy izy satria nafitra taratasy ny examen anazy zany le anankiray tena miaraka aminazy zay ho avy eo izy zao fa izy manko zao azonao mala izy zao nalaiko nakaty aminay zany de hoe andeha izy de hoe mba zaho izy malaivany aminareo fa tetiteteziko daholo izy mitranonareo parezapo fa za andeha ody de mba noentina tany aminay zany alleluia de ny reo le fianakaviana ny taizazy reo zany nahita tsara zazavy nahita le biby be da be bokeo iny feko jiaby manao karateny masaka ohatran'le reny manko riavana zany le izy tena asana devoly ary tena herymaizina ary tsy possible sitra na dokotera reny nahita dy hôpitaly atrany France ianao na any Amerika na hitety an'izao tontolo zao de tsy possible ho velona ny olona ohatry zany satria tena herymaizina le izy amin'ny fomba hoana moa ny hoe najanona daholo ny fanafodin'ny dokotera de natomboka mivavaka de potsaka daholo amin'izay ny biby rehetrarehetra avy any amin'ny anabavy tany le zany olotra kely sa karakaran'le olotra nireny le olotra mivesely karaha reny mihitsiny bokeo le taty farafara madinika kely am'izay le moaninaikitra be de hita amin'ny pasteur le ohatra fotsifotsy be may reny iny feko jiaby iny fotsifotsy karaha le may reny ina mahatonga azy fotsifotsy tsy haiko mihitsy fa rehefa mivavaka sady mipody amin'ny lohan'ny tsikelikely de maverina normal koa nefa sanatsy ohatran'ireny le hoe misy iny moa zany le filazan'le fotsifotsy le hoditra lasa mivadika fotsifotsy sandry ohatrany hoe bobo reny karakaraha masaka karaha reny mihitsy de afaka somatsara matanjaka tsara ianao zany teo amin'ny ray volana sy tapany zany zay vavahana anao tate alleluia eny ro volana latsaka kely teo zany zay fa de tena satria zany le biby efa hitako efa za zany efa nieritreritra tsy ho velona tsony fa raha taratara zany reto nakanaka tany de maty foana zaho de mba mifampiantsony vady amanjanaka amazangana de mba ahoana ozy izy ry zareo ary ny fianakaviana ny hoe fivavahana na sitrana anao eo hoe faly be izy fa rehefa tonga any zany de hiaraka hivavaka any mazenga be any amin'ny any foibe mazangana misy voanilo koa any alleluia de mba faly zareo hoe de eniny ve zany zavatra zany hoe zany nitao anatinao to efa nitantaraina taminy tena potika eo afiainako fa biby jiaby nitatanatiko nambarako andramiseko za de tena marina ve zany inona midikan'izany nambarana tsy haiko afa zany izy nambarako aminazy de fatany tsara fivavahana no nafaka isarana tompo zany salama tsara ianao faly zao ny olona amin'ny tanàna anareo akany hoe velona somatsara ihany vololona le raha olona nanao azy nambarany daoko na hoe donc velona foana nga ty nambarandreo donc raha ohatra le aka tsy maintsy fampisaviana nataon'olona ihany loatra any
sanadivolo zany fa mahafinaritra zany izy faorana ny tompo inona no mba ihany nataon'ny tompo sa sao dia mbola misy zavatra hafa tokony hitany zay miova be na fiainako ara miova tena miova alleluia dia za eto io sa io tena miova finoana satria tato na velona anakay nambarako tsy maintsy ato a zany no manorina ny fiainako manontolo afaka ianao saorana ny tompo iasay ny afatra pitainao ny vahoaka arina ny afatry ny anabavy sao dia mba zany zavatra ny tena ohatrany hoe nahafaly anazy zany dia isorako ny tompo lehibe ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainany satria za tena nahita zavatra nisy teo aminy tao amin'ny tany hoe Majunga zany za vao tonga juska hoe vao tonga avy teo Antananarivo tonga tany dia nahita anazy mihitsy fa tena ohatra hoe tena hafahafa be fa no an'izao zao dia tena hitako hoe fiovana tena hoe fa tena hitako hoe miverina amin'olona tanteraka mihitsy ny fiainany isorako ny tompo lehibe voninahitra ho an'i Jesosy fa tena tsara alleluia sarana vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa